Pejy politika kosa indray anisan'ireo mpikambana ao anatin'ilay hetsika mitsangana ary malagasy ny antoko politika madio izay tarihina Andriamatoa Baba Rakotoarsoa takin'ity antoko politika ity moa ny fialan'ny mpitondra ankehitriny izay nambarany fa anovaolana fahan'ny firenena mandroso toy izao mitaky mpanazavana. Mitaky tanteraka ny fialan'ny filoha ankehitriny ny antoko politika madio tarihan'ny Alban Rakotoarsoa izay no anovaolana amin'ny hoavin'ny firenena hoy ity mpanao politika ity. Maninona ny filoham-pirenena talohany izay nanao fanambarana no miantso anay ao anatin'ny zavakanto gangsta baba tena tsy efenina amory olona dia rehefa vory ny vahoaka dia miteny ny filoham-pirenena fa raha izay tsy fanarana amin'ny resaka vola izay ny afatra nataoko tamin'ny mpanakanto namany aza baiko ny vola intsony ny mpanakanto fa io vola io nanimba antsika teto hatramin'izay na any amin'ny zavakanto io na any amin'ny resaka malety any amin'ny olom-boafida na olom-botendra na any amin'ny resaka fividianana olona anatina propagandy fa nytiako tenena hoe mety tenenareo hoe izany daholo ny teny mpanao politika hoe rehefa tsy mahazo izy dia mitabataba dia rehefa mahazo izy dia mahazo vola dia mangina aleo ny tantara ny tsara fa izaho tomboka tsy mitady seza ary tsy mila seza. Tsy manohana fanonganam-panjakana kosa nefa ny APM ary tsy miaraka amin'ny antoko politika izay mikasa ny hanonga-panjakana amin'ny tsy ara-dalàna.